Tavaverina ao anatin'ny fikambanana nisy olombam-bahoaka ao amin'ny vondron'ny firenena amin'ny teny frantsay Madagasikara araka ny nambaran'i Kristina Razanamasoa andro anteny Ivato. Nambarany fa tokony ho hajaina ny lalam-pandrenana. Olona 12 indray no naratra vokatry ny lozana fitsika ny taksibe any Ivato omaly hariva tokony tamin'ny fitora latsaka teo amin'ny sampanin'Andranomena. Tapa-panisatra tsy tany intsony ilay taksibe ka nifatratra tany amin'ny taksibe iray hafa tao anaty fitohanana. Toy ny any Antsirabe sy Tomasina ary ny faritra hafa manerana ny nosy, manofa avokoa ny 700 isan-jato mitarika posy Manakara. Raha 20 nisan'izy ireo ny taona 14 tafakatra 300 mahery izany ankehitriny. Mpanakanto malagasy na sedrirerin'ny Coliseum mantarika ambondrina, nafana ny fiarahan'ireo tarika sy ny mpakafy androany. Ny andindinin'izay avy hatrany. Sort Optimiste International, Club Antananarive Doyen, vous présente un spectacle musical Toile verte et Toile rouge. Interprété par Randier Nestazanen, au Carlton, le 10 avril 2014 à 19h. Partenaires, Analogue, Vima et Production Ritska. Renseignements au 033 15 583 11 034 07 474 23. Point de vente, Annick Beauté en Tsakavir, Pretty Woman au Jumbo Score en Kourdan. Ampanajana indray no itsidihana ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alahady alina izao manasanao ampanajana indray anaraka ny vaovao ny KOLO TV hatramin'ny farany. Ny vaovao politika avy hatrany ary no anboantsika izay vaovao izay dia tafaverina eto an-tanindrazana androany ny ramatoa Kristina Razanamasoa tao anatin'izany dia nambarany fa tafaverina ihany koa ao anatin'ny fikambanana nisy olombavambahoaka amin'ny vondron'ny firenena amin'ny teny frantsay Madagasikara nandritra izay fiverenany izay mikasika ny raharaham-pirenena kosa indray dia nambarany fa tokony ho hajaina ny lalam-pandrenana fanampanazavana avy hatrany. Karaha ny vory io fikambanana ny antenimieram-pirenena io tamin'ny volana febroary teo tao Maroc no amafisy ny OIF tany à Paris tamin'ny fanambarany tamin'ny marsa teo 28 marsa dia nilaza zany fa efa tsisy sakana tsony ny hidirany Madagasikara ao anatin'izany fikambanana zany miditra ao ary mpandray anjara feno membre feno amin'izany fikambanana izany. Rehefa ny lalam-pandrenana eny voahaja milamina mandry ny tany sy ny fanjakana firenena fa rehefa io ny voahosohozy tsy voahaja dia mahatonga ny lay tsy filaminana na mahatonga ny fitavozavozana hatramin'ny zay hita eto amintsika satria lay lalam-pandrenana samy manana samy mandrivotra ato samy mandrivotra roa samy ato samy roa anefa ny tokony zay interprétation officielle ihany tokony izy. Eo amin'ny lafiny toe-karena tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny fampanana trano ny tokantrano maherin'ny 5 alina sy 9 hetsy izay mipetraka amin'ny trano tsy zarizary na tsy manana trano eto Madagasikara. Politique izay ampiarina amin'ny alalan'ny analogue na ny agence nationale d'appui au logement et à l'habitat. Atreto fotodrafitrasa 727 no efa vita ary 900 kosa no kasaina atao amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny analogue sy ny BOA. Fahafahana mindrambola hividianana trano izay maro karazana arakaraka ny fahefa-mividiny tsirairay. Natao araka izany ny fanaova-tso ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta ny fanamorana ny fampindramam-bola amin'ny piasan'ny analogue sy ny findramam-bola hividianana trano amin'ny analogue na ny prêt immobilier akany no votoantin'izay fanaova-tso ny fiara-miasa izay fanampanazavana avy hatrany. Fanjakana amin'izao fotoana izao dia miezaka mafy mihitsy ary mampiseho ny finiavana zany anome trandraka ny io projet fananatrano io ho an'ny olona isam-batan'olona ka zay finiavan'ny fanjakana zay zany ny rôle ny BOA ao anatin'ilay izy dia fanampiana ny fanjakana ihany amin'ny alalan'ny analogue ka zay trano rehetrarehetra vokatra
ny analogue ao anatin'izay projet ataony ao dia bénéficien'izay crédit ataon'ny BOA zay dolidoly. Ny BOA dia vonina ny amatsy ny ireo mpividy ireo mpanjifa zany zay te hanana ny tranony. Dia ao anatin'izay roapolo taona izay dia amin'izay taona le zahantsika hoe taux fixe na 12% zay. Trangam-piarahamonina kosa indray olona 940 indray no naratra vokatry ny lozana fitsoko ny taxi be an'ny Vato omaly ariva tokony ho tamin'ny fitora latsaka teo amin'ny sampanana Andranomena tapaka isatra tsy tana intsony ilay taxi be ka nifatratra tany amin'ilay taxi be iray hafa tao anatin'ny fitoanana. Zorakotony indrina no teny antoerana mitatitra antsika izay vaovao izay. Ny farahotsana ireo iray fiara vata amin'ny voatsapan'izy ireo fa misy olana ilay fiara nitondra azy. Manodidina ny 20 eo izy ireo no tao anatin'ity taxi be mampitoy an'i Vato amin'ny Antananarivo ity. Ny nanakipy maso tsy ahita izay mety hitranga no ansisana taony sasany. Izy zany ohatra napiditra vitesse izy dia napiditra izy voaloha dia tsy tafiditra ilay izy dia napiditra faharoa dia tsy tafiditra dia eo amin'izay izy ohatra ny erikerika dia za koa mijery ilay tarinany hoe ahoana za dia mandeha dia ohatra ny efa mivarany ohatra ny hoe manodina ilay izy dia mandeha moramora ihany izy dia le reseveka no teny tao aoriana hoe adonay dia tonga dia ohatra ny natahotra be maty zany dia tonga dia ohatra nakipiko maso ilay strapotin fotsiny ny angaiko hoe mba misy elana na ohatra zany. Vao niazo ilay fitinana avy any Ambobao dia efa niatomboka ny olana raha ny fitatarana ilay mpamily. Niezaka nikaroka izay vahaolana hatramin'ny farany ny tenany. Dia nitsapan'ilay frein dia tsy misy tsoa. Dia ilay voainzeranay moa izay nanatrofoka nitady an'ilay fitera hoe tokalo fitera tsy mety avajanona. Dia miteny moa ny olona raisiko sady mitazona ny hevitra an'ilay voainzera entoka moa mitondrinay mitindrinay koa mitindro ny mpandeha eny amin'ny trottoir eny amin'ny sisiny dia fara hevitra moa dia nakasiko tamin'ilay amboatra tsy malaka misy. Taxi be azo amin'ny mahitsy kosa ity iray voadony ity. Tao anatin'ny fitoanana izy ireo ary tsy nisy nanam-pona inona na inona. 420 eo ny mpandeha iray no nahita ilay fiaran-drimorimo avy any ambony ary laza tamin'ny mpamily. Zara raha nanana fotoana nilana teo amin'ny familiana ity farany ary niherendoza. Za zany vao teria lavitra tery izy dia efa hitako nandeha mafy be avany. Dia nialan'ilay tômôbila anankiray tery aloha izy dia hitako nanitso mihitsy dia niataka ako nakeo amin'ilay voyageur ilany zany. Dia izay no nahatonga anahy tsy voapotsitra ilay volant tato amin'ny hitsotatso. Vata vao nitranga ny loza dia efa nisy ny mpitandro filaminana tonga nijeriny zava-misy teny an-toerana. Ny avy eo anivon'ny ATT na ny agence de transport terrestre no tonga voalohany nijery fotony ny zava-misy. Arak'ilay filazan'ilay olona tao anatiny zany dia tsy nisy tapaka fray zany ilay tômôbila io dia tsy voatandry ilay chauffeur intsony zany ny direction dia nandona tômôbila anankiray zany zay régional ihany dia ho any mahitsy. Isan'ireo nanatry maso ary nahita ny zava-niseho ity rem-pianakaviana iray ity ary mitantara ny zavatra ny ainany. Izay moa tsy nizatsizatsy nahatazana n'ilay bus nidina avitany hoe tapaka frein fa izy efa mifatratra tao anatin'ity anankiray ity nitazako dia ataoko mbola hifatratra aty amiko ary izy fa tsy tafafatratra tao amiko izy fa tonga dia tsy valana teo amin'ny arabe teo amin'io arabe io. Mafy ny fifandonana, potika avokoa ny lohan'ireo taxi be roa ireto. Manaporofo izany ny fahasimbana maro tety ivelany sy tao anatin'ny fiara. Samy nifamonjana moka ireo izay naratra ireo mpandeha tamin'ireo taxi be roa ireto ary nitondra azy ireo tao amin'ny hôpitaly loterana Ambobao. Raha ny fanady adiana, 4 ireo avy amin'ilay fiara niazo amin'ny mahitsy no naratra. 12 kosa ny tao amin'ilay taxi be tapapanisatra ary isan'izany ilay mpamily. Tsy nisy atahorana ny an'izy ireo. Lazaiko teo izy hoe tsisy maty izy tao. Misy trauma crânien tao zany tsisy tapaka koa aloha fa mba fery superficiel, plaie superficiel daholo zany misy profonde ihany hémorragique. Tsy dia azo lazaina hoe raha teo tsy dia misy hoe grave fa iny tsy maintsy hita ihany hoe manahoana satria izy ireo tsy maintsy mbola miverina aty aminay manao pansement isaky ny 2 andro eo. Ankoatra ny fandehanana mafy, tsy ampy ny fikarakarana sy ny fitsirihana atao amin'ireo fiara fitateram-bahoaka ampiasaina ka mitarika ny loza toy izao. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray ary no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Mahatratra 300 ny posy miasa any Manakara ankehitriny. Misy 230 kosa ireo taxi moto manampy azy ireo ariary. Hatramin'ny 3,000 ariary ny sarandalana ho an'ny posy arakaraky ny alavirana 10. Hatramin'ny 1,000 ariary kosa ny taxi moto mafy arak'izany. Ny fifaninanana eo amin'ny rotonta fanadihadiana no tanderahan'ny Gaëtan Andriatsilavo tany Manakara.
toy ny ainy Atsirabe sy Tomasina ary ny faritra hafa manofa avokoa ny 700 mipitarika posy eto Manakara. Raha ny 20 ny isan'izy ireo ny taona 12 tafiakatra 300 mahery zany ankehitriny. Miasarotra araka izany ny faninanana eo amin'ny samy mipitarika posy. Zany ko matakatra 200 mahery ny posy ny posy fa sy yaizany matetika be ny polisy zany mety tsy zay zany tena olana amin'izao. Tsisy olana am'resaka hoe lalana frais ngalaka mako malalaka ngalana am'izao zany ny sena zany ny tena rasany mety zao. Ny sena tsy manjato arivo Manakara be zay mivaolana eto zao. Ianao zany anao manokana tokona posy sa maloto? Magnofa ohatrina ny 7-5. Dia ny azonao zany ohatrina ny isan'andro? Amin'ny 20 000 eo 25. Ankilan'izay dia eo ihany koa ny fisian'ny taxi moto izay miisa 230 ankehitriny. Misy mandrakariva ny tsy fankazahoana eo amin'ny mpitondra taxi moto sy ny mpitarika posy. Tsy eto Manakara ihany fa hatrany Atsirabe, Tamatavy, Toliary sy ireo faritra rehetra ahitana izany manerana ny nosy. Mihamafy hatrany araka izany ny faninanana. Misy amin'ireo mpitarika posy ireo no tsy faly vokatra izay. La tena mandeha sena da misy valory zay la sy mamely izy da eo 25 eo igny mbola engany versement 10 000 da 15 000 zany resta hotel. Izy aloha antongotonga izy tsy da mahavelo loatra gn'asa sisy zany da miaritra indrindra tena. Varako am'le taxi moto vakaiky zany ka ohatran'ny vis zany gn'anjaranay gn'azonay karamanay par jour tsy da tena mahavelo zany. Fa taloha izy mbola sy nisy taxi moto da tena mahavelonay ka. Nanambara kosa ny mpitondra taxi moto fa samy manana ny mahavantana azy ny mpanjifa ka tsy tokony hiteraka olana izany. Mifameno sy mifanampy ny posiposy sy ny taxi moto raha ny fanazavana entiny ity lehilahy iray ity. Ny vorona sy mahay miasa nefa mbola afaka mihinana satria ino ny antony tezain'Andriamanitra aby olona rehetra samy manana anjara tandifiny io. Adosona na ho anay taxi eza na ho an'ny posiposy eza ny famaly amin'ny zavatra ray sy misy zavatra fandamina samy manana anjarany. Misy ane entana sy zakany taxi posiposy anjarany taxi. Misy lalana sy afaka idorany taxi anjarany posiposy. Ohatrohatran'izay samy manana ny tandifiny fa adosona ho an'ny tsirairay zany ny famaly amin'izay zavatra zay. Fitadiavana mba zareo amin'ireo mpivarotra reo milahatra eo samy mpivarotra mofo na mpivarotra biscuit na mpivarotra siramamy na mpivarotra kitay milahatra eo samy manana anjara tandify anazy io. Amiko zany sy tokony misy zany fifamalina ho an'ny taxi ho an'ny posy satria samy manana anjara zavapetany amin'izay zany. Misy fotoana nalaza mpanendaka na koa miara-miasa amin'ny mpitarika posy eto Manakara, indrindra ireo miasa alina. Ireo teratany vahiny sy ireo mpandalo no tena lasibatra tamin'izany. Noho ny ezaka nataon'ireo tompon'ny posy sy ireo mpitandro filaminana any an-toerana, foana tsikelikely zany asa ratsy izany ankehitriny. Fa ivadika eo amin'ny pejin'ny zavakanto kosa indray isika mpanakanto malagasy voalohany nasa ny sedra irery ny kolizy eo amin'ny Atsonjombe ny tarika ambondrana nafana ny fiarahana niaraka tamin'ny mpanakanto sy ny mpankafy androany folakandro. Nisongadina ny fiarahana teo amin'ny mpitendry zavamaneno isan-karazany sy ny feo lafika izay nanome endrika miavaka tamin'ny seho sehatra arahintsika ary ny ampahany izay fampisehoana izay. Wow.
fa mbola eo amin'izay pejy ny kolontsaina izay hatrany dia paikady vaovao no entin'ireo mpamokatra horonan-tsary ankehitriny hisorohana ny fanaovana ny osoka amin'ireo vokatra entina eo amin'ny tsena ny horonan-tsary malagasy hisantatra izany ny horonan-tsary elomainty izay hivoaka ny fahefatry ny volana May ho avy izao eto Antananarivo manasongadina ny lafiny tsy fandriampahalemana eny anivon'ny fiarahamonina indrindra tato anatin'ny krizy ity horonan-tsary ity io no antony na sarika ny mpanoratra ny melanja ny fiainana eny ambany tanàna ao anatin'ny horonan-tsary. Voalohany indrindra aloha le sineparkina eto Madagasikara somary mbola tsy dia hoe nisy nanao firy mety efa nisy any zany taloha elaela tany fa mbola tsy somary tsy mivelatra fa izay zany voyan'izy amelatra an'izy mihitsy eto amintsika dia manarak'izay amin'ny système an'le hoe piratage sy ny osoka eo no ny antony anaovana an'izy iny hoe sarosarotra angamba ny azahoana osoka amin'ilay izy satria raha sineparkina zany igny hoe arak'le resaka tamin'ny conférence teo misy première partie sy deuxième partie misy animation dia misy les projections dia amin'ny animation iny efa fisavana efa raitra dia raitra lietatsika teo ny copsa zao no sécurité any amin'izy io dia zany hoe ny resaka appareil sy ana zangalazana sary zany tsy ho tafiditra amin'izy. Pejy hafa kosa indray sehatra iray mivelatra eo amin'ny tontolo ny fiara-madinika ny fanangonana azy ireo ho an'ny fikambanana miniature Mada Club na ny MMC izay mijoro ara-dalàna eo anivon'ny fanjakana mahery ny arivo ireo fiara tranainy sy ilika farany no kirakirain'ity fikambanana ity amin'izao fotoana izao. Imarjone no mitondra ny andinindin'izay. Sehatra iray mivelatra amin'ny fanangonana sy ny fikarohana ireo fiara-madinika eo amin'ny kailitaon'ny lazany no ijoroany ity fikambanana iray izay mikaroka ny fiara-madinika manana izay laza maneran-tany izay. Zay zany dia fikambanany MMC na Mada Miniature Club de Madagasikara. Zay dia mpanangona ny tona automobile kely tony zany zay amin'izao fotoana izao. Dia misy échelle zany ny zavatra angonina fa tsy hoe manangonangona fahatany fotsiny. Misy ny échelle 143 le kely indrindra, échelle 132, échelle 124 dia échelle 118. Zay zany ny norme internationale raha ny collectionneur. Dia fikambanana zany efa mijoro ara-panjakana tsara mihitsy amin'izao fotoana izao fa maromaro ny mpikambana ao anatiny. Dia le izy zany rehefa mahafinaritra aminy rehefa mitambatra daholo le thème rehetra dia zay zany tena tanjona hoe samy mamoaka ny thème tsirairay avy ny membre tsirairay avy dia mandeha moa ny takalo mandeha ny raha misy dia hividy raha misy mahafoy hivarotra dia ohatr'izay ny fandehany. Dia ny atao aloha indray tranainainy zany hoe misy exception kely any aty amin'ny sisiny aty mahita 2 chevaux zao nareo échelle 24 daholo reo dia misy Citroën DS19 iny zany anisan'ny thème kokoa zany hoe ao anatin'le tranainy tany amin'ny année 65-70 tany hoany dia misy Volkswagen, Coccinelle maromaro io dia ato amin'ny sisiny ato anisan'ny atao hoe perle rare misy Golf GTI type 1 io gris io zany anisan'ny be mpakafy izy io fa zay moa samy mpanamana dia miovaova tanana eo le izy. Dia ity koa anankiray misy Peugeot 504 coupé échelle 118 sokatra daholo moa malina capot sy ny varavarana. Misongadina ary manandanja eo amin'ny vakoka iraisam-pirenena ny fitehirizana azy ireto izay efa mahatratra anarivony maro nandritra izay taona maro nijoroany ity fikambanana ity. Hiezaka hivelatra amin'ny faritra 20 misy eto Madagasikara izy ireo amin'ny fampiratiana dia ny faefatra izay ho karakarainy eto Analamanga ary paritaka ihany koa amin'ny faritra maro izany. Fa iverenantsika kosa indray ny vaovao nisongadina tamin'iny herinandro iny teo amin'ny lafin'ny politika naoraka ny momba ny birao maharitry ny anteny meram-pirenena sy ny fanambarana avy amin'ny senita mikasika ny fanemorana indray ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka eo ihany koa ny fanemorana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna arahantsika ny fanajajina mikasika izay.
Samy mandritra araka izay itiavany azy ny didina voakan'ny RCC mikasika ny fandravana ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena ny sokajin-kery politika samihafa ankehitriny. Sosikevitra naroson'ny filohan'ny andrim-panjakana ity ny antarana ny birao maharitra misy amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy ny amerenana ny fifidianana no amahana ity crise institutionnelle misy amin'izao ity raha ny nambaran'ny Anitra Razafy Manantsoa amin'ny mampahalalana azy. Tsy manao polémika loatra tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy mitovy amin'le avis ny HCC, avis ilay décision ny HCC namoaka an'iny didy iny zany didim-pitsarana tsy azo valozana décision tsy maintsy tanteran'izana izy na filohan'ny andrim-panjakana izy na olon-tsotra. Ary mazava koa mbola voalaza ao anatin'iny article ao anatin'iny didy iny dia hoe mijanona eo aloha ilay bureau permanent mandra-pahatonga ny fifidianan'ny organe vaovao ao anatin'ny Assemblée nationale. Inona ny atao hoe organe mahatonga an'ilay hoe élection ny nouveaux organes. Tsy misy afa-tsy ny bureau permanent sy ny commission. Bureau permanent voalohany indrindra ny organe fidiana ao anatin'ny assemblée, tsy misy akoatran'izay. Dikan'izay ankolaka miala ny bureau permanent rehefa tonga ny fotoana malany ny birao permanent vaovao eo. Zay zany fa tsy tokony ahodikodina hoe amenao élargissement natao an'izao rehefa zay no didy tsy maintsy tanterana dia manatanteraka na iza na tsy te hiala ianao na te hiala ianao tsy maintsy manao an'izay satria didim-pitsarana tsy maintsy tanterana. Tsy ara-dalàna ny fifidianana ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena misy ankehitriny satria tsy nahazo ny fankatoavan'ny RCC ny fitsipika anatin'ny fe izany. Efa eo ampamolavolana ny fitsipika anatin'ny feny anteny miram-pirenena ny birao maharitra amin'izao. Mbola tsy fantatra kosa na isy ny fivoriana tsy ara-potoana andaniana izany fitsipika anatiny izany. Any amin'ny volana Jolay ihany arak'izany vao iroso amin'ny famerenana ireo fifidianana solombavam-bahoaka eny amin'ireo distrika 4 raha atao ny katsikady tsotsotra. Antony, telo volana eo ny fepitaona ikarakarana ny fifidianana sy ny fiatsonan'ny mpifidy raha ny voafaritra ny lalàna. Azo antoka ihany koa raha ny fivoarany raharaham-pirenena ankehitriny fa mbola miandry indray aloha izany ny vahoaka ny Morondava, Belosur-Tsirbiana, Sainte-Marie ary Manja vao afaka ny fidy solombavam-bahoaka. Ny fameren'ny fifidianana io izay saika ataony roapolo Mey raha ny tolo-kevitry ny senita. Tsy maintsy misy ny fankatoavan'ny fitondram-panjakana ny daty izay natolotry ny senita dia avy eo ny fitondram-panjakana ihany amin'ny alalan'ny didim-panjakana no manaiky ny mpifidy. Ka amin'izao fotoana izao zany amintsika miresaka izao dia mbola tsy nivoaka aloha izay fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana izay mikasika ny datin'ireo fifidianana izay ho averinareo. Tafiditra ao anatin'ny anjara asan'ny senita ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny voafaritra ao anatin'ny tondrozotra. Mbola tsy fantatra nefa hatreto raha mbola ity sapany ity no isana ny fikarakarana izany fifidianana izany. Mety hiovanarana sa mety isy ny fananganana rafitra iray vaovao, mbola tsy fantatra ny mikasika izany. Ny senita zany dia tsy mbola tena nahazo toromarika hoe hikarakara ny fifidianana io. Fa na izany na zany fa miomana foana ny senita ary ny fanaovana ny fanavaozana isa-taona ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao dia efa ao anatin'ny fijerenana izay fikarakarana ny fifidianana eny anivon'ny commune zay. Etsakelan'izay niempotra tamin'ny volana janoary teo ny fanatanterana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy raha tokony hatomboka tamin'ny fiandohany ny volana desambra 2020. Anton'izay fiamoran'izay ny fikarakarana ireo fifidianana maro samihafa nitanterana tamin'ny taona iny. Ho an'ny fokontany Tsimbazaza taorian'ny fifidianana dia efa nroso tamin'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izy ireo. Fanetanana taona izany dia mametaka fiche isaky ny quartier dia amin'ny alalan'ireny no atongavan'ny olona aty aminay. Manao an'izao fahatongavan'ny olona aty aminay izay. Mafitrika andro zareo tonga aty dia misy ilay mbola tsy tafiditra teo aloha dia tonga manatona anay izy manatitra photocopie an-kara-panondrona. Ho an'ity fokontany ity
ny ampy teo amin'ny 20 teo ny lisitry ny mpifidy hatramin'ny androany. Ifarana amin'ny 12 avril izao kosa ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy. Ho an'Analamanga, manodidina ny 705 ny mpifidy vaovao voasoratra anarana taoriny ny fidiona faharoa ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Eo amin'ny lafiny sosialy dia disadisa hatrany no nisongadina tao anatin'iny herinandro iny. Eo ny olana eo amin'ny pharmacie sy ny dépositaire de médicaments, eo ihany koa ny olana ho an'ireo mpivarotena sy ny commune Antananarivo renivohitra raha antsika ny mikasika izay. Tsara lalàna, manodidina ny 30 eo no voaisan'ireo mponina manodidina sy fantatra fa mpivarotena eny amin'ny manodidina. Ny fandradrana ny fiainana hitovitovy amin'ny an'ny olona tsotra rehetra, mivoaka ny trano maraina, mody hariva, no ny safidianana ny fivarotan-tena amin'ny andro atoandro ho an'ny sasany amin'izy ireo. Iray amin'ireo mpivarotena amin'ny andro atoandro, ity renim-pianakaviana ity, 3 taona izao no nanaovany ny asa. Dia ny eritreretinay aloha izany hoe tokony tsy jorojoro izay nefa izay mamerin-janaka ohatranay izao tsy manambady tokony mba amena asa izany izay ialana eto. Izay aloha izany raha ny hevitro manokana. Ny atomboka anankitelo ny zanako mianatra daholo ireo. Ny vadiko misy problème dia za koa mbola misôfe ny vadiko izay mampatonga nijoro eto. Taoriny ny hetsika nambaran'ny tanàna n'Antananarivo iny, mailomailo avokoa ireo mpampanofa fafinaretana araka ny fiatsony ny fikambanana mpiaro azy ireo. Niova ny fomba fiady hatramin'ireo mpivoaka atoandro tsy mijanona amin'ny toerana iray fa mifindra toerana mba tsy hahafantaran'ny olona mpandalo ny asa ataony. Le izy aloha zany sarotra be aminay fa izay zany moa manao fitafy miendrika ohatr'izao foana dia miafina, eny tsy miafina zany izay fa manao fitafy miendrika ohatr'izao dia tsy dia mijoro be amin'ny plasy tena ahafantarana ohatry ny ankizy rehetra mitady vola izay fa miatakataka. Dia ianao zao anatin'ny iray andro satria tsy mivoaka amin'ny alina be dia mamiditra arakara indraindray izay mba mahita kely ihany 100 000, 150 indraindray izay tsy mahita. Izany 100 000 na 150 izany mety hoe impiry miaraka vola impiry. Indraindray olona ray, indraindray olona roa. Manana diplôma BEPC ity renim-pianakaviana iray nresaka taminay ity. Efa niasa tamin'ny trano fisakafoanana izy teo aloha, tsy naniry ny hiditra tamin'ny sehatry ny fivarotan-tena ary miandrandra ny hivoaka amin'izany ihany koa. Milaza ho vonona ny andray asa mendrika, amelomana ny zanany sy anampiana ny vadiny any am-ponja, mbola manala 15 taona an-tranomaizina izy. Tokony manome asa izy izay foana aloha izany ny vahaolana aingana. Rehefa manome asa izy dia miala daholo ny ankizy tsisy mijorojoro ety, izay ny tsy te hijorojoro mihitsy raha amin'izao fotoana izao e. Raha nareo ety izao firy. Araka ny fantatra androany irotsaka amin'ny fanadiovana ny lalana Antananarivo ny fiadidiana ny tanàna amin'ny tialina ity. Tsy ireo mpivarotena ihany fa hatramin'ny mpivarotra toka eny Andalambe ihany koa dia voakasika izany hetsika izany. Tsy tokony anakaiky latsaky ny 10 kilometatra amin'ny fivarotam-panafody iray na pharmacie ny dépôt de médicaments raha ny lalàna nivoaka tamin'ny taona 2010. Antony nanomboka namoaka mpianatra ny sampam-piofanana mahakasika izany teny Akatsoka mpianatra 520 no mivoaka isan-taona. Ireo mpianatra nandrato fianarana ambaratonga ambony arak'izany no mitantana ireny pharmacie ireny izay misy 770 amin'izao fotoana izao. Olona nampiofanana sy nampanaovana stage 3 volana kosa ireo mpitantana dépôt de médicaments ka mari-pahaizana BEPC izay navadika bac taty aoriana no takiana. Ny tsy fahampin'ny pharmacie no antony nananganana ny dépôt de médicaments ary voafetra ny tolotra omeny ny mpanjifa. Voafetra ihany ny fanafody zany kirakirainy ireny dépôt de médicaments ireny satria any amin'ilay toerana le manahirana be ireny dia le aretina manana le fanafody izay ahafahana mitsamby ireo aretina tena mianjady isan'andro ho an'ny vahoaka. Ny politika izay apetraka amin'ny fanjakana zany zao dia hoe mba ho pharmacien no arak'izay azo atao no iandraikitra ny resaka fanafody. Tsy hoe varotra le izy fa tena hoe fampiasana fanafody amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka zany. Efa mahatratra 2 arivo anefa ireo dépôt de médicaments manerana ny Madagasikara ankehitriny ka ireo faritra manodidina no misy azy raha ho an'ny eto Antananarivo manokana.
voafaritra ao anatin'ny fanomezan-dalana omen'ny ministeran'ny fahasalamana azy ireny fa avy hatrany izy ireo dia miala amin'ny toerana iray hitsangana ny toeram-pivarotana fanafody na farmasia. Fandaniana ny ambin'entana sy feim-potoana 3 volana no omena azy hialana amin'izany toerana izany. Azo lazaina fa mahafa-pasahirana nanimponina nefa ny dépôt de médicament indrindra fa ho an'ireo izay tsy manana fahefa-mividy ambony loatra. Dépositaire zany mba efa teo taloha dia raha ny fangatanay zany tokony mba hoe le pharmacie zany efa tany arina tokony mba tsy hokotihana le dépositaire satria betsaka zany ny olona tsy matakatra ny any amin'ny pharmacie. Ny any pharmacie moa tsy mandeha fa raha tsy hoe plaquette amin'ny boîte dia izay zany mandefa amin'ny atsinjarany. Taky ny anafoanana ny lalàna mametra ny toerana ahafahan'izy ireo mivarotra ny fikambanan'ny dépositaire de médicament ankehitriny. Fitakiana izay nivoiziny nandritry ny roa taona izao saingy tsy mbola nahazo ny valiteny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Nambaran'izy ireo fa mamporisika ny olona anao dokotera tena sy ny fivarotam-panafody antsokosoko ny fanafoanana ny dépôt de médicament amin'ny toerana iray. Etsakilan'izay ihany koa nefa olona ny hoe vitsy ny dokotera no tamana amin'ireny toerana lavitra andriny ireny ka mahasarotra ny anafoanana ireo dépôt de médicament izany. Mikasika ny trangam-piarahamonina dia isan'ny vaovao nisongadina ny famonoana olona tany Akazondandy teo ihany koa ny raharaha fatratrarana aferana rongony. Arahantsika ny fanadihadiana roa ireo. Rongony 220 fonosana sy 200 grama amin'ny rarany no tratehaky ny polisy miady amin'ny zava-matomelona. Lehilahy iray 17 taona mpamatsy rongony eny amin'ny faritra Tsiadana iny no izao voasambotra izao. Fiara-miasa tamin'ny mponina teny an-toerana no nahalalana izay tranga izay ka nanaovan'ny polisy ny fanadihadiana. Rehefa nidina ifotony sy nijery ny zava-tranga izy ireo dia avy hatrany dia natao ny velam-pandrika. Tratra tao an-trano niaraka tamin'ireo zava-matomelona ireo ity lehilahy ity. Raha ny filazany dia voavolana vitsivitsy no nanaovany izay fivarotana rongony izao. Niaiky ny elony izy ary olona avy an-Toliara antsoina hoe Dadaki no mamatsy azy ny rongony ka vidiana 5,000 ariary ny rongony iray arona. Amidy 10,000 ariary isaky ny finosana kosa izany rehefa tonga eto an-drenivohitra. Sarotra ho an'ny polisy-pirenena hatreto ny miady sy manafona ity trafika ity na dia eo am-pelatanan'izy ireo azy ny vahaolana. Voararatsy inona ny resaka rongony dia anaty fiarahamonina any le olona no manao an'izy io atsokosoko na miafina. Dia ny olona anaty fiarahamonina any zany no mampandreny mpitandro ny filaminana hoe aty aminay misy mpivarotra rongony sy mpifoka rongony. Vahaolana anankiray maharitra ihany koa ny fanafoanana ny rongony io any am-potony mihitsy. Izany hoe any amin'ny toerana mamokatra mamboly an'izy io ny tokony ho foanana. Mahasarotra an'izay dia izao. Izy io tsy fambolena miariary hoe eny an-tsaha eny fa ny akodaoda raha tia hanany izy mamboly azy. Ny dikan'izay zany hoe tsy maintsy hanaovana anokanana fotoana mihitsy angamba hoe ny any am-potony ihany zany hoe misava hoe aiza misy volo rongony dia ireny mihitsy no potehana avy hatrany. Na dia voararan'ny lalàna aza ny trafika rongony eto amintsika dia tsy mitsahatra izany saika ho isan'andro no ahenona fahatratrarana varotra rongony na fidorohana zava-matomelona eto an-drenivohitra. Natolotra ny fitsarana androany ilay lehilahy tratra teny Tsiadana. Dia ireny tamberin'ny herinandro ireny indray no entina mametraka ny veloma ho aminao ho amin'ny manaraka indray ny tenako dia mbola hiverina ao anatin'ny génération 88.8 manomboka raha ampitso mandrapita vary tompoko.